Alany alakamisy fa 4 ny volana Jolay taona 2024 manolotra ny araba tokolasy tompoko vavy ary falitafiaraka amintsika indray ato anatin'ny fandaharana zoiteny amin'izao alina izao manana vahiny isika amin'ity alina ity dia mpikambana eo anivon'ny bromaharitra eo anivon'ny vovonana antso na tenaina rakotiny rinina miarabanao tompoko ary misaotra betsaka nanaiko vahiny fandaharana zoiteny. Miaraba ny arinanja dia miaraba ihany koa ny mpanaraka fandaharana rehetra amin'izao ariva izao dia mankasitraka indrindra amin'ny fanasana. Toy ny mahazatra moa sehatra ny fanehoan-kevitra fitondrana ny hevitry ny olom-pirenena tsirairay ny mpanao politika ny mpamakafaka ny raharam-pirenena sy ny maro hafa ny fandaharana zoiteny ary ao anatin'izay indrindra ianao dia isan'ny mpanao politika moa zany ao anatin'izay vovonana antso izay amin'izao fotoana izao dia mbola resaka mandeha ary tsy mety tapitra ilay resaka hoe troisième mandat ho an'ny filoham-pirenena ankehitriny. Tonga dia mahitsy ny fanontaniako aminao Andriamatoa Nantenaina Rakotony Rinina, mbola mety ho an'ny firenena ve izany troisième mandat ho an'ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina izany? Misaotra amin'ny fanontaniana ary nanjy ny zavatra tsy piako voalohany aloha zany dia tiako vakiana amintsika ny lalam-panorenana, ny préambule ny lalam-panorenana Savaranando ny lalam-panorenantsika izay ny filoha no nanoratra azy dia toy izao ny fahitany ny hoe resaka mandat zay izy ato amin'ny préambule ety amin'ny alinéa ety ambany ety manao hoe constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques. Izao fitondrana zao miteny hoe tsy mila korotana, tsy mila crise intsony ny firenena. Dia averiko amin'izareo zany ny fanontaniana hoe mila korotana, mila crise indray ve ny firenena. Ny tiana tongavana zany dia hoe ny fananan'ilay filoha, fijanonany maharitra amin'ilay fitondrana sy fitantanana ra-mpanjakana ve no ama ny crise eto Madagasikara. Za tonga dia samy miteny hoe tsy ny valiny. Rehefa ity mandat farany ity dia amiko tokony ezaka ny filoha hanamporofo hoe reo ny mandat roa farany reo mandat roa nataony reto ny zava-bitany dia ekeo hoe eo zany ny vita. Misy dikany ange nanoratana le lalam-panorenana hoe tsy hovaina ny fepitaom-piasany tsy hovaina ny fotoana iasan'ny filoha satria mitarika crise araka io le voavankiko teo iny ialako sy fa nataoko amin'ny teny frantsay le izy dia tsy manan'ilay amin'ny teny malagasy aho dia zay zany no everiko foto-kevi-dehibe an'ilay lalam-panorenana hoe ialana amin'ny crise ka raha izay fomba fanehoan-kevitra tamin'ny taona folo sy roa nanaovana an'io lalam-panorenana izay hoe ialana amin'ny crise dia tokony tazomina izay lalan-tsaina izay, tokony ifikirana izay, tokony maharesy lahatra izay lalan-tsaina izay hoe tsy ny fanaovana mandat be dehibe no zava-dehibe fa ny fiainam-pirenena mitohy. Ny zareo nge tsisy manakana hoe isy olo-kafa ho atolotry ny antoko na atolotry ny vondrana vovonana ny zareo tsy afaka manakana an'izany lalam-panorenana fa izy tenany zany ohatra lasa fijerena olona le izy fa tsy fijerena firenena ary zay misy le voasoratra hoe lasa en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population, zany hoe ho tombotsoan'ny olona manokana le izy fa tsy tombotsoa pirenena. Dia zay le olana mampivirina le crise foana dia averiko tsindriko okizay Andriamatoa filoha vitao hatramin'ny farany ity mandahanao ity ary inoko fa tantara tsara ho an'ny demokrasia malagasy ny hoe vita ny mandahanao tonga indray ny candidat hafa tsisy olan'izany satria maninona zay ny atao hoe fototra lehibe amin'ny atao hoe demokrasia ary ahafahantsika milamina eto amin'ity firenena ity. Raha tonga hoe angatahany vahoaka malagasy zay troisième mandat ho an'ny filoha ankehitriny izay lalam-panorenana efa mazava ny zavatra nyresahanao fa raha ohatra ka miditra tampoka any anatina resaka hoe fitsapahakevy-bahoaka izao fitondram-panjakana izao ka lany ny eny anahoana mety zavatra hitranga? Ny zavatra mitranga dia teo amin'ny tantara politika amin'ny ankabiny aty Afrika mihitsy dia tsy ny fanonganam-panjakana aty Afrika no miteraka fahafatesan'olona maro fa ny fanovana lalam-panorenana.
tokony akalesona am'izany a isika eto Madagasikara fa tsy hipetraka fotsiny amin'ny hoe anao eny sy tsy de hoe ilamy io. Za manokana mampanao politika ana makafaka ndraram-pirenena ihany koa de mahita endrikendrika toy izany raha isisika am'izany ny filoham-pirenena ankehitriny satria maninona mitarika ny olona tsy anara-dalàna koa zany mitarika ny olona hitrotry zany ary mitarika ny olona hikorotana zany zay ny teneniko hoe source anak'izy le izy ary izy mihitsy nefa nanoratra anazy atao amin'ny lalam-panorenana de amiko andriamatofoloha fahendrena mihitsy nanaovana an'io tao aminatin'io lalam-panorenana io tena hoe fahendrena lehibe ary tokony ho tazominy zay toe-tsainy zay fa tsy aviliviliny tombontsoa manokana ny mpiaradia aminao ao a na fitandrovana ny tombontsoan'ireo zay vondrona mety tsy afa-po ny amin'ny zavatra iainana ankehitriny fa matahotra izy hoe sode be debe dia izay ny tsara marinina hoe aleo tsy miditra amin'izany lalana izany fa lalana hamotika handravandray a ny fiainam-pirenena zany. Ny filazana moa am'izao fotoana izao hoe tsy afa-po amin'ny fitantana andraram-panjakana amin'ny ankapobeny ny vahoaka malagasy na tsy afa-po amin'ilay politika mpanjakana misy am'izao fotoana izao zay ambara foana moa hoe tsy misy vokany mivaingana any amin'ny vahoaka malagasy ilay politika izay apetraky ny fitondram-panjakana ho anareo ao nivovovonana antso inona ny tena olana mahatonga an'izay feo indrindrindrindra moa avy any amin'ny fanoerana zany mandeha be zay feo zay hoe tsy mahafa-po ny fitondrana rajoelona. Ny tenena le hoe tsy mahafa-po dia aleo ataontsika taremarika le izy satria iny tsy afaka ovaovaina. Madagasikara zao dia manakaiky aty amin'ny ao anatin'ny 5 firenena mahantra indrindra maneran-tany Madagasikara. Madagasikara zao ankehitriny de isan'ny ambany indrindra ny ny fahaizan'ny olom-pirenenao aminy satria niveau primaire ny ankabetsahany malagasy. Madagasikara zao isika raha tamin'ny idiran'ny filoham-pirenena teo manodididina 70% mahery ny tany fahantrano eto Madagasikara zao lasa 2.20% ny mahantra. Izao ianao raha hitady asa indrindra fa ny asa-panjakana dia tsy ny diplôma ny tena mikompte fa ny fahafantaran'olona ary zao lasa sport national ny corruption. Tsy tadidiko ny indice de corruption atsika farany fa ratsy. Zany zavatra rehetra zany dia ahafahana milaza hoe tsy mahafa-po ilay fitantanana. Mbola miampy arala izy miampy iny miampy délestage miampy fahatapahan-drano mandritra ny taona maritra ho an'ny tanàna maromaro eto Madagasikara zay tsy nahitamba-olana atao anatina mandaray miditra amin'ny mandat manaraka tsika zao mbola kabary fampanantenana ny atao. Ny dikan'izany raha misy vahoaka maro milaza fa afa-po de za miny marimarina fa ireo olona zay manana tombontsoa miaraka amin'izao fitondrana zao no milaza sy miteny an'izany. Fa raha vahoaka na ny fidy averiko mihitsy na ny fidy an'io filoha io teo amin'io toerana io ary nefa miaina mitovy amintsika rehetrarehetra sorena koa izy tsy afa-po koa izy ary zay zany ny amaritako hoe tsy afa-po tsy diso zany hoe tsy afa-po amin'ny fitondrana tsy midifiny mihitsy ny hoe tsy afa-po de midika amin'ny hoe mankahala ny fitondrana tsy mitovy zany misy nuance be zany satria zay matetika voiziny mpanohana ny fitondrana hoe ny anareo de efa fankahalana an'le filoha mihitsy no ataonareo tsy zay ny tompoko tsy resaka fankahalana an'le olona fa fiainam-pireneny ty ka tsy asiana complaisance tsy asiana safosafo fa raha te ametraka le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso tsika dia tsy maintsy tenenina le zavatra tsy mety fa tsy efa eo alohany eo de io efio eo tsy tompoko tokony hisitraka zavatra mendrika tsara kokoa noho izao ny malagasy ary afaka omen'le firenena zany fa tsy sanatria tsy afaka omen'le firenena antsika satria manana otrikarenena maro tsika de izay no atsapako ary ombonako hevitra tanteraka satria ny vovonana anso raha teo koa dia mipetraka mihitsy amin'ny fanoherana sa fa tsy hoe manao centriste zay na eo anelanelany fa mipetraka amin'ny endrika fanoherana mihitsy ny fanehoan-kevitra de ny hoe rehefa tsy mety de miteny zahay
ary zay raha teo ny asan'ny antoko politika manazava ny fiainana ara-politika amin'ny vahoaka malagasy, manabe ara-politika ny vahoaka malagasy mba hatakarany hoe zao a ny zavatra iainantsika, mba hahafahany ihany koa misafidy ao aoriana hoe inona ary zany ny tokony ho atao. Ny zavatra tsikaritra Andriamatoa nantenaina Rakotonirina eo amin'ny tontolo politika indrindra zany eto Madagasikara dia rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ilay mpanao politika dia mahay manao ny serasera rehetra totra ny hoe mpifantoka tanteraka amin'ny tombontsom-bahoaka, fa rehefa ao anaty fitondrana indray ilay mpanao politika ny akamarony fa tsy voatery hoe izy rehetra dia miaro an'ilay mpitondra sy ny fitondrana mijoro totra ny hoe manadino indray an'ilay vahoaka malagasy ny lokalokana tany am-boalohany tsy lasitsika be deabe ny mpanao politika ientsika ny tatatata tamin'ny resaka délestage, ny tatatata tamin'ny resaka maro isan-karazany, fa rehefa tafiditra tao anatin'ilay fitondram-panjakana nangina tanteraka. Izay fomba fanaovana politika eto Madagasikara zay Andriamatoa Rakotonirina nantenaina isan'ny makaleon'ny olona tsy oliana amin'ny resaka politika tsony. Azoko tsara mihitsy ary tsy mandiso ny fomba fijeriny vahoaka malagasy indrindra fa ny tanora ny amin'ny resaka politika satria tena zany tokoa ilay zavatra kianana. Fa zao no ho anay vovonana antso no resako satria tsy afaka nyresaka ny antoko hafa. Fitazana ara-politika ny fototry ny fitantanana raharam-pirenena, zany hoe ny antoko politika naiza naiza maneran-tany no miomana somanina hitantana firenena. Ato vovonana antso dia izahay mpikambana madiodio no manoratra ny vina sy ny programana asa zay entina hamahana ny olana ny firenena. Ekipa zany zay no miara-manangana ny hevitra fa tsy olo-tokana milaza fa niresaka tamina manam-pahaizana dia itya no vina entina mampinoso ny Madagasikara. Zany hoe vina déconnecté tanteraka amin'ny fiainam-pirenena. Raha izay. Faharoa, tsara resaka ho ianao rehefa tsy eo amin'ny fitondrana fa rehefa mifitondrana dia lasa mivadika. Mivadika amin'ny vahoaka aloha tena zay mihitsy le izy. Azagaga tsika vahoaka satria ny mpanao politika eto hoe manompo olona fa tsy manompo firenena. Averiko ny ankamaroan'ny mpanao politika eto manompo olona fa tsy manompo firenena. Raha manompo firenena ianao dia tsy matahotra ny miteny ny fahamarinana. Rehefa tsapanao fa tsy mety io délestage tapaka lava io ve io zao ahitantsika mihitsy hoe niteraka voka-dratsy be dehibe le fahatapahan-jiro. Tsy teneno hoe hatramin'ilay fahapozinana ara-tsakafo. Satria misy na tiatsika na tsy tiatsika fahasimbana ny sakafo zay tehirizina ao anatina vata fampangatsiahana rehefa maharitra ny tsy fandehanana. Tsy azo laviny zany. Hitantsika tsara zany fa izay ilay isan'ny olana. Manarak'izay koa ny antoko politika dia tsy tokony hoe iny ianao hoe discipline de parti. Lasa mialokaloka sy miafina ao anatin'izany mantsy indrindra fa ireo mpanao politika miaraka amin'ny fitondrana. Mialokaloka amin'ny hoe discipline de parti. Fa tsy miaro intsony ny tombontsom-bahoaka indrindra fa ireo solombavam-bahoaka zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana zay milaza azy fa hoe antoko matanjaka, zay milaza azy fa hoe maro anisy ao anatin'io antemeram-pirenena io dia tsy milobava akory miaro ny vahoaka fa manampempo sy manivaiva vahoaka aza no ataon'izy rehetrarehetra. Dia zao no afatra ataoko amin'ny vahoaka malagasy indrindra fisika tanora. Reo zany aloha mpitondra mendrika antsika androany satria ireo no vidintsika. Mila mandiny tena zany tsika. Rehefa te hiala zany tsika, isika zany mila manomana olona ho apetrakintsika solombavam-bahoaka atsika eo. Fa anao zany manao eran-tany tompoko. Rehefa ametraka ny solombavam-bahoaka any ohatra ny ao Belzika, ny mpiasa sy ny tandika ao Belzika dia nalainy ny kamaradiny ny tohanany ary napetrany eo amin'ny assemblée nationale. Fa anao zany manao eran-tany fisika moa nandray tovarinany amin'ny hoe mitsikera amin'ny Facebook fotsiny. Tsy ampy, tsara reny, efa tsara sa maneho hevitra tsika, fa raha mijanona amin'ny Facebook fotsiny tsy ampy zany. Fa mila tohizana ety ankanja ny tontolo politika, ny fahasahiana mijoro sy fahasahiana miteny rolim-pirenena indrindra fa isika tanora. Satria isika tanora no ankehitriny soavin'ity firenena ity, isika no maro anisy eto amin'ity firenena ity, isika indray
no sady tompony mangatakatony a isika indray latsalatsain'le olona fidentsika aveo isika indray no anaovan'ny vava rehefa aveo a isika indray no ivaivainy sy ambaniny rehefa aveo amiko tsy mety zany tokony ajanona sy taperitsika olo-pirenena atreo a ny makasika an'ireny a mpanao politika manao toetra sy fihetsika tsy mendrika toy ireny izay atao hoe mangarahara nresanao teo moa ny resaka hoe ny amin'ny lafi ny tontolo politika lasa tsy milaza ny marina intsony ny akamarony rehefa miaro olona izay eo ambony ny fahefany zany ao anatin'izay ny resaka mangarahara isan'ny nitondrana mpanao politika maro sy ny mpandinika andraram-pirenena fanamariana be dia be ataontsika hoe tao anatin'ny roa herinandro zay ny mangarahara ny zava-misy zany dia zao hoe rehefa vaovao marina ka mety hanohitohina n'lay lazan'ilay fitondram-panjakana na ny imaginy na ny sariny eo anatrehany vahoaka dia tahaka ny afenimpenina tahaka ny tsy miseho tahaka ny ray resaka fotsiny tsika zao ny resaka crise sanitaire eto amintsika ny resaka fanampizinana fahampizinana ara-tsakafo tsy mbola fantatry ny vahoaka mazava tsara hatramin'izao andre matona teny anako nirina hoe inona le azo hoanina dina le tsy azo hoanina dina le danger dia inona le tsy danger fa anahatra amin'ny pozina nampanantenaina fa hoe nanaovana fanadidina dia ho ambarany vahoaka malagasy tsy nilazaina rehefa tonga lay izy fa hoe ao anatina secret d'enquête zavatra ohatroatra zany zany a le atao hoe mangarahara rehefa inona ny mangarahara ny tokony apetraka andriamatora kotinirina na tenaina rehefa inona ny tsy maintsy afempeniny ny mpitondra fanjakana izahay eto amin'ny vovonana antsy zao dia tena mampiasa ny fomba fiasa hoe transparence io amin'ny membre rehetrarehetra amin'ny mpanohana amin'ny mpiara-miasa ny vovonana antso ny antony dia satria arak'ilay teniko teo hoe io fiainana aty amin'ny antoko io a dia fiainana aty amin'ny antoko no fiainana hoentina mitondra ny firenena za mino maromana fa be lehibe amin'ireo mpitantana firenena ireo tsy mahafantatra koa ny zavatra misy ao anatin'ny gouvernemanta na eto amin'ny firenena azy za mino an'izany raha izay ny faharoa ity fitondrany ity a tsy tia mangarahary zany satria arak'ilay teninao teo matahotra mangarahary izy satria maninona satria betsaka loatra ny zavatra tsy vita sy tsy tanteraka na tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha tsy teny fotsiny tsika nireny crise sanitaire teo tena nampikaikaika mihitsy ange ny mpampiasa vola madinika nge indrindra fa mimpanao sakafo ny tsy filazana marina hatramin'izao tsika miteny zao a tsy teny nanaran'le menaka fa efa nisy fitondrana fanazavana moa iny fa manontany mihitsy ny mpanjifany amin'ny hoe inona ny menaka na ny endasana an'io na nandrahona n'io sakafo io ka raha fantany voatonona le anaran'le menaka anankiray dia maninona sy mihinana izy misy fiantraikany amin'ny fiariana madinika le izy ary tena mampanahirana ny mpanjifa madinika mihitsy indrindra fa nisy antokantrano ihany koa zao hatramy tonga hatrany amin'ny fety le izy fety-mpianakaviana lasa mifampiolon'olona ny olona hoe tsy fantatra tsony tiana sosana atry sosana atry cocktail misy donote zany moa dia efa tsisy mikitika le donote nefa tsy ny donote ny mahafaty malagasy tsy ny donote ny mahafaty fa ny singa mahafaty mahery vaika amin'ny mahafaty fa tsy ny donote hitantsika amin'izany zany fa rehefa tsy ny teny mangarahary ianao dia lasa ny tsao no manjaka ny tsao rehefa fantanao tsara fa mampigady eto Madagasikara nefa n'le fitondram-panjakana ny rafitra zay tokony anazava iaro ny vahoaka sy ny olo-pirenena tsirairay avy tsy manao sy tsy mahavita ny andraikiny iverenako le fantananao tany amin'le hoe zany koa zao dia efa tsy mahafa-po ataon'ity fitondrany ity ka nidikan'izay zany dia zao hoe ny mangarahara re tompoko ampitaina aminareo solombavam-boaka zay tena tokony ampisehoan'ny mangarahara ary za dia dia tesotra manokana ny cour des comptes manao ny mangarahara satria imboky be zay aseho an'iny a mampanao mangarahara ny zavatra atao makasika ny fitantanam-bola eto Madagasikara misaotra an'izy ireo fa mampirisika anareo solombavam-bahoaka efa ao anatin'io boky na voaka ny cour des comptes io re tompo ny zavatra manahirana sy tsy mangarahara rehetrarehetra ahafahanareo manao manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ataovy reny asanareo e fa zay no isany andrasana vahoaka aminareo aza mitsitsy teny na mitsitsy fandraisana andraikitra ianareo fa raiso ny andraikitrareo a
solombavam-bahoaka satria be deabe ny tsy mandeha amin'ny laonya tantarainy ny cour des comptes eo indrindrindra fa amin'ny fitantanam-bola azo antokanao an'izany andraikitra resahanao zany ve ny maronisy eo anivon'ny atemeran'ny firenena za tsy hiteny hoe azoko antoka izy na tsy azoko antoka fa za mino fa misy solombavam-bahoaka miaino izao fandaharana zoiteny eto amin'ny Dreaming TV zao a ka handrainy andraikiny izy ny cour des comptes a raha rapetraky ny lalàna dia manao ny asany fa ny olana tsy manana pouvoir isaisir izy zareo hoe voasazy ty olo ty fa nanao ny tsy mety fa ny solombavam-bahoaka no manao ny asa manao ny enquête parlementaire ary mitory raha azo atao mitory rehefa hita tokoa ny zavatra tsy mety fa ny cour des comptes dia manao rapport manao tatitra ny ataony tatitra tsy mivilana tatitra tsy momba andrakotsy tsy momba andrabe tsy momba ny antoko x na y fa tatitra mahakasika ny fitantanana sy ny fahitan'ny fitantanana voaresaky ny zareo ny jirama ao zany ianareo solombavam-bahoaka jereo io boky fa lasa lany vola fotsiny ny vahoaka malagasy manakaramany cour des comptes io nefany tsy ampiasainareo le izy de mampirisika ary solombavam-bahoaka indrindra fa ry solombavam-bahoaka fa tena mijery sy miady ny tombontsom-bahoaka sady tsy jamba tsy marenina ny tsomona vakio a raha mila fanampiana famvovonana antsy nareo afaka mifanampytsika tsisy olan'izany na tsy raisinareo assistant parlementaire ary zay fa olo-pirenena mandray andraikitra dia afaka mifanampy sy mifampizara amin'izanytsika raha sitraka ao andao mba hiresaka fampianarana kely sika ao anatin'ny niatrika ny fanadinana baccalauréat moa zany ny mpianatra malagasy tapitra androamy mety mbola misy ny manohy ho an'ny rampitso fa ny zava-misy eto Madagasikara dia mandeha ny resaka moa zany na faneho-kevitra maro samihafa hoe ambamy be ny lenta ny fampianarana eto Madagasikara raha resantsika fotsiny zao ny valin'ny BEPC sy ny CEPE farany teo tsy ny ohatry ny ampolo isanjaton'ny mpiadina no afaka atao anatin'izay hitantsika eo indray ny baccalauréat ao anatin'izay ny fampianarana zay atao hoe ho avin'ny firenena ihany koa ao anatin'izay a lasa potika na mampalahelo be deabe mety vao miresaka fampianarana zao dia mety misy mpampianatra any miseny tokany mety misy taletsekoly any miseny tokany fa zay aloha ny zava-misy eto Madagasikara ho an'ny vovonana antso ohatrohatry ny ahoana ny anareo ny fomba fahitanareo ny fampianarana eto Madagasikara sy ny ataontsika hoe tokony ho atao zany mba ahafahana manana an'izany hoe vahoaka instruit tena manana ho avy tsara ho an'ny firenena zany ya ho an'ny vovonana antso a na iarina anjo eto mpanao gazety a raha kotelirena tena eto mpanao politika samy nampianarina mpampianatra na ny filoham-pirenena na ny prime ministre na ny solombavam-bahoaka nareo ministre nareo tale nareo manamboninahitra tsirairay avy a nareo mpitsara nareo dokotera nareo mpanamory fiaramanidina na ireo mpikirakira teknisiana atao aminareo a mpampianatra avokoa teny amin'ny ambaratonga fototra ny kolejy ny lycée no nampianatra azy sy namolavola azy amiko amin'ny vovonana antso mihitsy dia ny mpampianatra no ivon'ny fandrosoan'ny firenena araka le tenina teo misentry tokana tena misentry tokana ny mpampianatra satria voatery tsy maintsy mampianatra amina toerana maro samihafa zay vao mahavelo tena ny mpampianatra ankehitriny ny fototra ny olantsika zany dia ny fanaovana tsinotsinona ny mpampianatra no fototry ny olany fanabeazana eto Madagasikara tsy ho an'izao fitondran'izao rehetra fa nisy fotoana lava sy ny rarahina ny mpampianatra sy ny fampianarana eto Madagasikara antony satria foto-kevitra eo idéologie ny hitondrana firenena rehefa tsy manana le idéologie ianao hitondrana amin'ny firenena ao dia lasa etretinao fa toy ny projet kely fotsiny a ny fampianarana ny fampianarana toko tsy projet fa vie publique nefa indraindray ny politika mpanjakana sy mitondra ankehitriny le resaka hoe mahaolona tsara ny fijerena ny mahaolona tena tsara ary tsy ratsy zany fa rehefa ijery ny fampianarantsika dia mpampianatra ny jerena voaloha satria izy ireny no mitana ny lakilasy ny ministera nge mandrindra ny asy mandamina ny asy fa ny mpampianatra no manomana ny koro mitsara ny fanadinana
mandamany manatanteraka amin'ny programa ministera manao ny programa mampiofana amin'ny mpampianatra mandrindra ny fanadinam-panjakana sy ny sisa sy ny sisa fa rehefa ilay mpampianatra no tsy manana ny traikefa ampy hiteny aminao a raha ny statistika navokan'ny mpamatsy vola farany atsydisany unicef dia 5,1% mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra tsy mahazo ny hevitry ny lahatsoratra tsotra sy manao kajy mba hazo anao sary an-tsaina ave zany arinandra inona zany nivokatra ho azo n'ity fireneny ty aorinao nefa ny 5,1% ny mpampianatra mitazona klasy tsy mahafehany zany zavatra ny zava-dozo zany ny dikany eto Madagasikara zany tokony misy fampiofanana mifanaraka amin'izay tsy ampy fotsiny ny fampiofanana fa fanomezan-danja mihitsy ny fiainan'ny mpampianatra satria ny mpampianatra mandofa-trano mpampianatra mampahana zanaka mpampianatra mitsabo-tena mpampianatra ihany koa mila filana ohatry ny olombelona rehetra nefa ny voatery tsy maintsy manao asa telo na efatra izy zay vao velona ny tena sy ny ankonany aminay vovonanantso raha misy tokony ampiakarina indrindra ny karamany dia ny mpampianatra eo ihany koa ny mpitsabo satria ireo a no isany mihay fototra ny fiainana arak'ilay tena maha olombelona zay ka ndikany amin'ny vovonanantso fa raha farafakeliny tokony mikaramatra amin'ny roa tapitrisa ariary ny mpampianatra eto Madagasikara mba hahafahany mifantoka manatsara sy manome fahaizana sy faripahalalana araka ny tokony izy ny zanaka malagasy rehetra tsy ankanafaka indrindra ho a fany any amin'ny fanabeazana fototra satria fototra ingeo iariny any zay rehefa tsy mamelo ny fototra tonga ary amin'ny terminaly ianao a meratsy io ary zany no mahatonga ny tanora malagasy ary tia ny tena zava-doza nge iarina any zay lasa tsy mino ny akamaroan'ny tanora malagasy hoe ny fianarana no mahatafita satria maninona mianatra izy mandritra amin'ny fotoana maharitra tsy hitany nefa mivokany mila ovany zany fomba vijely ny tanora ankehitriny zany mila omena fatokisana amin'ny alalan'ny fanabeazana ny tanora fa fanabeazana ary io tena slogan ny ministera mihitsy ny hoe ny fianarana no lova tsara indrindra tena aoko ho tanterahana zany tena olova tsara ho an'ny tanora tokoa ny fianarana mba hatokisany fa ny fianarana no mahatafita azy fa zao tena za mitenenao arinanja ny akamaroan'ny tanora tsy mino hoe io no mahatafita fa zavatra hafa mahatafita eny ary amaraparanantsika anazy am'mahazoiteny fandarana mo tsy hoe miresaka ny zava-misy iainan'ny firenena ihany tsika fa mba mitondra ihany koa ny sosikevitra na ny atao hoe hevitra entina nampiana ny ampitondra fanjakana na ny vahoaka malagasy zay miatrika ihany koa ny zava-misy ankehitriny ho an'ny vovonanantso raha fitinina zany a na mety hoe nareo manana vahaolana be deabe ho an'ny firenena anatin'ny programanasa zay lesanareo teo nareo manao azy ho an'ny firenena fa raha ny zava-misy aloha am'izao fotoana izao zany a inona ny tokony ho raisin'ny fanjakana ny vahoaka hiatrehana ny fiainam-pirenena ya ny fiainam-pirenena moa iarahantsika malaly ty fa hoe tsy hoe fa iarahantsika malaly miasarotra ny fiainana satria hitatsika tsara ny fisondrotabidi-piainana samy miatrika an'izany isa tokantrano e samy tsy atoro an'izany hity ho avy zao io mandeha zao ny vacances fa piditra mpianatra even sainy ray aman-dreny malagasy zao tsy vacances fa fampidirana mpianatra de efa mitambesatra ao an-tsainy malagasy ny hoe raha tokony mba hanao vacances tsika mba samy ala sasatra monjy morontsiraka fre lafo ny fitoerijanonana any koa lafo tsy araka an'izany zany ny ankonana malagasy maro anisy indrindra fa ny sahirana tsy manana an'izany programme zany nefa n'izany fototra maolona araka ny tenenao teo mampivelatra ny saina mampivelatra ny saina ary mahatonga ny olombelona hivoatra zany ny zavatra ho anay vovonanany zany ny vahaolana de isika olo-pirenena no vahaolana ianao no vahaolana ianao zay manaraka n'ity fiandarany ity no vahaolana satria maninona ny mpitondra zay indrindra fa ireo milaza azo maro anisa sy matanjaka nivony antermenam-pirenena tsy vahaolana antsony ireo raha mikaikaiky ianao fa tapaka anjiro hopainy ianao mikaikaiky ianao fa asiana TVA roapolo isan-jato ny fitrosana vola nefa ianao fa sahirana tsy manana hopainy ianao rehefa mandeha tapaka foana ny jiro indrindra fa le mpiasan-jirama zay mpiasa tsy manapa-kevitra hopainy koa nareo mpiasan-jirama indikan'izay a raha ole fa manompanompanao zany foana ve de milotikisanao ve
efa tsy zareo zany tsy reo zany ny vahaolana fa mamita ny asany eo izy fisika ny vahaolana mila homanitsika ny ho avy dia ny taona 2024 zany vetivetika kely io dia tonga ary manasany Andry Rajoelina hoe aza miditra amin'izany troisième mandat zany ianao fa fitaka ampidirana ny firenena ao anatina korotana zany fitaka ampidirana malagasy ao anatin'ny fifandrafiana lalina zany ka aza miditra amin'izany ianao ho anay vovonana antso dia mazava ny lalaka izorana dia hoe apetrao amatany republikana azy Madagasikara apetrao ihany koa ny fisaraha-pahefana hitantsika tsara fa rehefa voatoitoina foana nge le fitsarana e vao baikobaiko lava le fitsarana tsy matoko tsony nge ny olo-pirenena e tsy matoko ny olo-pirenena any ka maninona na le fitsarana koa raha voatsara tsarain'ny olona koa ny fitsarana ary tsarainay za Facebook moa ny tena mitsara azy zao ary ny tena ratsy indrindra raha sanatria tonga indray ny korotana mety zavatra hafa koa ny fomba hitsarany olona ny fitsarana ho anay vovonana antso ny tena vahaolana ary ny tena tsara indrindra dia ny fametrahana ny fampihavanana voalaza ny lalam-panorenana io ary ny anja ny fampihavana-pirenena zay tsy nitohizany ity fitondrany ity fa nadabony tsisy tokotany zay mihitsy nilazako azy nadabony izy nefa dia resy lahatra ao amin'ny olona lalam-panorenana zay nysoratako hoe ilaina ny fampihavana-pirenena fa nadabony izy aikay fomba nentina nambabona olona fotsiny fa izy tena eny raha tsy resy lahatra akory tsy resy lahatra ny zareo matoa tsy ataony le izy raha resy lahatra izy nataony io fa aminay vovonana antso nefa na tsy resy lahatra izy miverina mandresy lahatra nareo amin'ny fitondrany zahay tsy maninona na tsy omena plat tsy resaka toerana io fa ny fampihavana-pirenena dia fototra fahatsika miainga ho amin'ny fanavaozana ny fiainam-pirenena io ny fototra iaingany io be dia be ny miresaka hoe fiovandrafitra fanorenana ifotony fa mialohany zany rehetrarehetra zany ny fampihavana-pirenena rehefa hikorotana lavetsitsika rehefa hiady lavetsitsika mora amin'ny vahiny nge ny zao atsika mbola tsy mikorotana efa alain'ny olona mora foana nge ny tantsika alain'ny olona mora foana ny arenatsika maikitsika efa mikorotana eo tsisy dikany aminy io alainy amgadiny eo fotsiny io gagy ianao rehefa aveo efa hoana ndray tatoripaka ny ala voady dolo ny volamena lasa ny olona nyvoady satria maninona satria mikorotana ianao tsy miaraka ianao tsy miombina ianao ary firenena mikorotana sy marefotra Madagasikara raha politika eto Madagasikara zao tsy afaka hiady varotra eo amin'ny resam-pirenena mihitsy tsy afaka ametraka ny toerana eo amin'ny resam-pirenena any ka barabarain'ny olona sy adrodron'olona ataon'olona tsinitsinona ny firenetsika amaranana anazy ny ariny anja dia zao hoe afatra manokana ho an'ny tanora na tanora lahy ianao na tanora vavy manaova politika le manao politika tsy voatery hoe hiditra ato mivovonana antso ianao eny irinay mihitsy koa ny hidiranao ato mivovonana antso indrindra fa ianareo tanora liana amin'ny fiainam-pirenena te hametraka ihany koa ny tantaranareo na te hametraka ihany koa ny hevitrareo ho an'ny firenena dia manasa anareo zay miaraha aminay fa manaova ihany koa politika arao ny fiainam-pirenena rehefa misy zavatra mitranga ny firenena ilaina ny divertissement ilaina ny mety tsy mahafinaritra ny tiktok sy ny sisa fa ataovy ho ambony aty ny amaranako azy hoe indrindra fa ho antsika mpakafikitra kizitina saroto mibetsika rehefa manao fahadisoana ny mpanazatra ny ekipa-pirenena fa rehefa misy fahadisoana ataon'ny gouvernemanta na ny parlemanta na ny fiadidinan'ny repoblika dia mifitsapitsakitsika aza atao an'izany le izy ary tia ny amaranako azy ihany koa ary mankahery indrindra fa ho andreo namony ainy izay vokatry ny fahampozinana sy zareo anikongo zay tena anaovako mba anaovako antso anareo mpanao gazety mba resao reny makasika anikongo tena voay marina reny fa voamarina any fa pray tandrazana amintsika ihany koa reo olo reo fa tsy hoe efa 78 zao ny maty 20 eto Antananarivo 7 tsy hoe manisa maty dia mampitao eny ato mibetsaka ny anato ny kely fa za kosa mahatsapa eo amin'ny fomba fiantseharana sy eo amin'ny fomba fampitana vaovao fa to lasa mba hanjavatra ireo avatsika ireo koa mampirisika anareo mpanao gazety jereo marina ihany koa inona tokoa ny vaovao mahakasika an'io ikongo io tena tsy ikongony avy satria zay zao ny avoakan'ny ministère andrarambahiny frantsay sa paludisme sa covid-19 tsy fantatritsika tsony le izy hoe manahoana le zavatra manjoa nireo avatsika ireo fa zany tokony isy vaovao marina ary tokony tena isy fandraisana ndraikitra feno ataon'ny fotoanam-panjakana mahakasika amponina sy ny vahoaka ikongo fa tsy mety kosa raha avela amin'izao ny mponina any
sotra ndrindra herinanja enary ankasitrahana be deabe ny vahintsika tamin'ity alina ity rakotinyrina nantenaina izy moa dia mpikambana eo anivon'ny promaharitra eo anivon'izany vovonana antso izany mankasitraka be deabe atsika tany atokantrano-tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany misaotra betsaka ny ekipa rehetra atao amin'ny regis tao ambadimbadika atao metraka mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko